hoe elaela kely kely anampy sa tsy hita fa efa mbola eto foana mbola tsy nody mandry fa za matahotra nareo fa ny anton'ity vidéo ty de tsitsatsatsiaritra kely fotsiny mba tiako zaraina ho anareo resaka fanajana indrindra ho atsika malagasy rehetra tsy vaky volo mihitsy tiako atongavana amin'ity resaka fanajana ity manomboka any amin'ny pitiny kely indrindra ka hatrany amin'ny zavatra ngeza indrindra le fanajana tiako resahana marika amin'ny fanajana voalohany indrindra zay tena kely sy bititika nefa tena manandanja be to amin'ity fiainana ity dia ny fiarabana olona antsika malagasy moa izy de ry manahoana ry mbola tsara ry salama ry akory aby ry akory rikahe sy maro hafa tsy voatanisako de eo koa moa zany ho an'ireo zay tsy manavanana anazy ny teny malagasy fa ny teny vahiny teny de maro isafidianana koa ny fomba fiarabana vahiny eo ry bonjour ry guten morgen ry good morning ry konnichiwa ry buongiorno sy ry buenos dias ry maro hafa koa afaka iarabana olona daholo zany rehefa iresaka amin'ny olona ianao ka de ialako tsy ny tompoko fa ny bjru ny sultu ny slu ny mnuhunu ny sulmu sy mbulutsuru dia tsy azoko ny dikany hoe inona ny tianareo atongavana amin'le izy satria tompoko amin'izao taona 124 zao de tsy misy intsony ny soratra fetra rehefa manoratra afatra ianao na ny ataontsika hoe limite de caractère afa tamin'ny taloha hoe tsy mahazo mihoatra ny 100 soratra ianao rehefa mandefa someso tamin'izany de io soratra io ao anatin'izany ny isa ny litera ny mari-piatonana ataontsika hoe ponctuation sy ny elanelana ao anisaky ny litera anankiray na ny espace noho izany afaka manoratra galabona tsara ianao amin'izao fotoana izao hoe manahoana salama bref lava be le fampidirako an'izy fa ny tena tiako atongavana zany rakizy de any amin'le hoe rehefa mandefa afatra ho an'olona ianao ka zavatra professionnel tiako teneneo tsy le any amin'le dika teny hoe matianina eny azo lasaina fa le any amin'ny resaka arakasy zavatra matotra le zavatra ka de azo de efa ianaro rankizy na tsy rankizy fa raha olon-dehibe masivy fiarabana rehefa manoratra olona ianao masina mombamomba anao kely izy zao de ianna piasa zao de mangataka fiaramiasa aminao zao de asina tefisaorana kely de sony miteny ianao hoe iza ianao le niteny teo iny io zany tsy any amin'ny lafiny arakasa rery hoe resaka fangatana fiaramiasa fa any amin'ny lafiny fiainana andavanandro mihitsiny ohatra hoe manontany fanazavana bebe kokoa hoe ianao momba na zavatra anankiray any amin'ny olona any amina orinasa na zavatra ohatr'izany de mitovy foana ohatr'izay foana ny tokony ataonao zany azonareo le izy fa tsy hoe aiza le toerana ahoana manao an'io fa tsy azoko ohatrinona ka ny priankiarana saranao piba tsy hoe kory hoe tonga lafatra sao de avy indray tonga lafatra mianakavy sy ry tanakavana ny tompo de ilazandreo ry kiarana sa koa de miseho inona ery miseho mahay be miseho tonga lafatra eto amin'ity fiainana ty ka miseho mananatranatra amin'ny zavatra tokony ataonay zany mihitsy le izy tsy hoe zany tonga lavatra fa mba manipinipy teny eny fotsiny atsipiny teny ampony malala zay mandray azy tsara tsy mandray azy tsy maninona mihitsy fa mbo zay fotsiny mbo afatra tiako ampitaina de zay de aparipary tao any de orika mamy daholo de tiako be daholo nareo tadidio foana zany